Fifaliana ao mandrakariva ny miarabanao izay manaraka an'izao fizarana izay atao eto amin'ity sehatra mampahery mizary ity. Ao anatin'ny andiana fizarana mikasika ny bokin'ny Apokalipsisy isika, efa nanomboka herinandro maromaro lasa izay dia efa hitantsika ny Apokalipsy toko 1, 2, 3, manomboka eto amin'ny Apokalipsy toko 4 izany tsika androany, fa hiverenako kely izay hitantsika farany. Ny bokin'ny Apokalipsy moa izany rehefa nomen'Andriamanitra ny Jaona tamin'ny alalan'ny anjeliny ny fahitana sy ny faminaniana ny amin'izay zavatra efa lasa, hoy ny filazan'ny anjely azy, ny zavatra ankehitriny, ny zavatra tsy maintsy ho avy, izay no nasain'ny anjely soratany Jaona, ny zavatra efa lasa, dia ny fahitany Jaona an'i Jesosy Kristy ary no hamafisin'Andriamanitra izany fahalalan'i Jaona Jesosy Kristy izany hoe iza marina Jesosy Kristy, ny zavatra ankehitriny dia ny fisian'ny fiangonana izay naorin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nomen'Andriamanitra ny Petera, dia mbola ao anatin'izay zavatra ankehitriny izay isika izany hatramin'izao, satria ny fiangonana mbola eo hatramin'izao. Vanim-potoana 7 mazava tsara ny vanim-potoana misy ny fiangonana araka ny fahitana sy ny faminaniana izay nomen'Andriamanitra ny Jaona nanomboka tany amin'ny Efesosy mandrapatonga aty amin'ny fiangonan'ny Laodikia. Fiangonana roa ihany no tsy nahazo fanankinana tamin'i Jesosy Kristy, dia ny fiangonan'ny Smirna sy ny fiangonan'ny Filadelfia. Ny fiangonan'ny Smirna izay nandalo fanenjehana, nanomboka ny fanenjehana ny fiangonana. Ny fiangonan'ny Smirna dia nijanona mahatoky hatramin'ny farany na dia tao anatin'izany fahenjehana izany aza. Fiangonan'ny Smirna dia fiangonana apostolika, izany hoe nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra sy tamin'ny fampianarana izay nomen'ireo apôstôly azy ireo. Ny fiangonan'ny Filadelfia dia fiangonana efa avy nandalo vanim-potoana maro izany ny fiangonana tonga eto amin'ny fiangonan'ny Filadelfia, izay tsy ndriko mazava tsara fa isika izao dia ao anatin'ny vanim-potoana misy ny fiangonan'ny Filadelfia. Efa nandalo ny vanim-potoana nampangatsiaka ny fiangonana, nandalo ny vanim-potoana fanenjehana ny fiangonana, nandalo ny vanim-potoana nidiran'ny fampianaran-diso, firaisan'ny fiangonana tsokombakomba amin'ny fahotana, fidiran'ny fanompoan-tsampy tao anatin'ny fiangonana. Izany rehetra izany niteraka torimaso ho an'ny fiangonana. Dia fiangonan'ny Filadelfia dia fiangonana manomboka teo amin'ny vanim-potoana nanomboka teo amin'ny 570 ka hatramin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Fiangonana mifo, izany hoe taitra tamin'ny torimasom-panahy izany, dia mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga azy tsy nomen'i Jesosy Kristy fanankinana. Fiangonan'ny Filadelfia dia mifandray amin'ilay fanoharana izay nomen'i Jesosy Kristy eo amin'ny Matteo toko 5:20 dia ny Virjiny 5 endry izany. Fiangonan'ny Laodikia koa nefa dia fiangonana tena ao anatin'izao vanim-potoana misy antsika izao, izany hoe roa izany ny fiangonana mampiseho an'izao vanim-potoana misy antsika izao, dia ny fiangonan'ny Filadelfia sy ny fiangonan'ny Laodikia. Fiangonan'ny Laodikia dia tena fiangonana mivoana, tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, fiangonan'izao tontolo izao, église mondaine, ary dia tena mahazo fanankinana mafy sy mahamay amin'i Jesosy Kristy mihitsy izy ireo, ary mifandray tsara amin'ireo Virjiny 5 adala izay tsy nakarina rehefa niseho teny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy. Ireo fiangonana roa ireo izany no misy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Rehefa miseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra moa Jesosy Kristy izany dia miseho izy haka ny fofombadiny na ny tena fiangonany marina, dia amin'izay fotoana izay isehon'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay tapitra ny vanim-potoana fisian'ny fiangonana ety ambonin'ny tany, dia miditra amin'ilay tapitra koa izany ilay hoe zavatra ankehitriny
ary miditra amin'ilay zavatra ho avy sika. Manomboka eo amin'ny apokalipsy 4 zany dia tsy misy resaka fiangonana intsony na dia mahita ary tsika any amin'ny toko any ambanimbany any mahita olona marobe tsika izay hoe novonoina noho ny finoanan'i Jesosy Kristy dia tsy amin'ny anaran'ny fiangonana no ilazana an'ireny olona ireny, mbola hitantsika eo ambany eo zany izay zavatra izay. Manomboka eto amin'ity toko 4 ity zany dia mazava ho azy fa efa niseho teny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy efa any an-danitra ny fofombadin'i Jesosy Kristy ny fiangonan'i Jesosy Kristy marina dia ny fanombohan'ny toko 4 dia nakarina tany an-danitra mihitsy Jaona nampisehoan'Andriamanitra ny zavatra mitranga any dia nahita Jaona ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary nahita ihany koa Jaona manomboka eo amin'ny andinin'ny 4 ny fisian'ireo seza fiandrianana 420 manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia misy olona 420 mipetraka eo ambonin'ny seza tsirairay avy zany ireo olona 420 ireo loha olona moa zany filaza azy dia mampiseho an'ireo mpino taty amin'ny testameta vaovao na taty amin'ny fanekena vaovao zany na ireo virjinidimy endry izay nakarina zany fofombadin'i Jesosy Kristy tafiditra anatin'ilay fofombadin'i Jesosy Kristy zany reto loha olona 420 reto izany hoe efa any an-danitra izy ireo satria efa niseho teny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy. Ny maninona ataoko fonoteny ity maninona ny hoe 420 tany amin'ny testameta taloha any amin'ny tantara voaloha tany toko 720 sy ny toko 420 Davida mpanjaka dia nizara ny mpisorona ho toko 420 zany. Ny zavatra rehetra any amin'ny testameta taloha marobe ny zavatra mampiseho aloko ny zavatra hitranga aty amin'ny farany aty zany, ny zavatra ataon'i Jesosy Kristy aty amin'ny farany dia anisany zany ty hoe efa maneho ny 420 ilay loha olona izay misolo tena ny fofombadin'i Jesosy Kristy aty amin'ny fanekena vaovao anisan'ny fanazavana anankiray azo hanazavana azy izay. Mahita ihany koa ato amin'ity toko 4 ity misy zava-manan'aina 4. Reto zava-manan'aina 4 reto dia tsy ilay zava-manan'aina 4 izay lazainao amin'ny bokin'i Ezekiela akory. Bokin'i Ezekiela koa mitantara an'ireo zava-manan'aina 4 ireo fa ny bokin'i Ezekiela dia tena milaza mazava fa anjely kerobimy no ambarany, fa reto zava-manan'aina 4 ato amin'ny apokalipsy toko 4:1 reto dia olombelona novonjen'i Jesosy Kristy. Ato amin'ny baiboly malagasy tsy tena mazava tsara eo amin'ny apokalipsy toko 5:7 tsy mazava tsara ny filazany azy fa ny baiboly izay tena manakaiky ny dikateny fototra ohatra ny baiboly ny version Osterwalde zao ohatra vakiantsika apokalipsy toko 5:7 izay ho vakiako amin'ny teny frantsay azafady indrindra dia milaza toy izao: Et il chantait un cantique nouveau disant: Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. Tu nous as rachetés à Dieu. Les zava-manan'aina 4 sy le loha olona 420 no miteny eto tena milaza mazava hoe anisan'ireo olona izay nividian'i Jesosy Kristy tamin'ny rano izy ireo, izany hoe olombelona zany reto zava-manan'aina 4 sy loha olona 420 reto manamafy fa ireo dia ny fofombadin'i Jesosy Kristy, ny fiangonan'i Jesosy Kristy marina. Eny fa na dia misy tany amin'ny testameta taloha azy fa indren'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika. Jesosy Kristy milaza mazava ihany koa fa mbola tsy ary akory Abrahama dia efa izy. Izany hoe tany amin'ny testameta taloha dia efa nisy Jesosy Kristy na dia tsy tena naseho mazava sy miharihary azy. Anisan'ny zavatra tsy takatry ny saintsika moa zany fa
ho avy ny fotoana izay tena hoe hanomezan'Andriamanitra ny zavatra rehetra mazava ho antsika. Reto zava-mananana efatra reto izany dia loham-bokatry ny mpino tany amin'ny fanekena taloha izany izay mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy, anisan'ny voaray ao anatin'ilay fofombadin'i Jesosy Kristy izay miantrana eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ankehitriny amin'ny fahitany Jaona azy. Reto zava-mananana efatra reto koa manamafy fa izy ireo dia loham-bokatry ny mpino tany amin'ny fanekena taloha, satria ny zanak'Israely rehefa mandeha mitoby any an-tany efitra any amin'ny desert dia nisy fomba fitobiany zareo izay tena tsy maintsy nohajaina nomen'Andriamanitra izany. Mizara efatra izany izy ireo. Misy taranaka 12 ny zanak'Israely dia mizara efatra izy, izany hoe mandeha tsy telotelo izany dia tany amin'ny avaratra izao dia ny taranaka Dana sy Aser ary Neftali dia ny famantarana azy ireo dia ny voromahery ny aigle, dia tany amin'ny tany atsimo dia ny taranaka Robena sy Manase ary Benjamina, dia famantarana azy ireo dia ny tarehin'olombelona, dia ny tany atsinanana ny taranaka Joda, Isakara, Zabulona, famantarana azy ireo dia ny liona, ary ny tany andrefana dia ny taranaka Efraima, Simeona ary Gada, dia ny famantarana azy ireo dia ny zanak'omby. Hitantsika izany fizarazaran'ny Israely izany ao amin'ny nomery 2 izany. Dia reto manamafy izany fa reto zava-mananana efatra reto dia tsy izy akory fa tena loham-bokatra ireo mpino tany amin'ny testameta taloha, efa tonga eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo, satria efa tafakatra any an-danitra ny fofombadin' Jesosy Kristy, efa nandalo ny fitsanganana amin'ny maty izany izy ireo. Tahaka izany koa ireo olona 420 misy ny nakarina velona fa misy koa nefa nandalo tamin'ny fitsanganana amin'ny maty, araka ny fanazavan'ny Paoly apôstôly any amin'ny Tesaloniana voalohany 4:17. Paoly manazava tsara ny amin'izay resaka, sy any amin'ny Korintiana voalohany 5:12 ihany koa Paoly manazava tsara ny amin'ny resaka fitsanganana amin'ny maty izay, ohatra ka te hijery mikasika an'izay tsika izany. Dia mikisaka tsika midiny tsika eo amin'ny 5:5. Eo amin'ny 5:5 dia milaza, hitantsika fa naseho an'i Jaona fa misy horonana boky eny an-tanan'Andriamanitra, misy fitomboka 7 ity horonana boky eny tanan'Andriamanitra ity. Tsy misy zavaboary na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany afaka mandray an'iny boky eny an-tanan'Andriamanitra iny sy mamaha ny fitomboka izay manidy ny boky. Fombafomba ny Romana moa tamin'izany fotoana izany manidy an'ireny karazana ataontsika hoe testament. Ino moa ny testament amin'ny teny malagasy? Tsy tena haiko tsara fa miala tsiny hidiana amin'ny fitomboka 7 izany mba hiarovana an'ilay testament, izany hoe tsy hisy olona afaka manokatra an'ilay izy izany. Dia izay ny zavatra mitranga eto. Ny boky eny an-tanan'Andriamanitra dia manome fahefana feno an'i Jesosy Kristy, ny fahefana feno omen'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy mikasika ny ety ambonin'ny tany izany. Dia asehony mazava tsara hoe iza no afaka mamaha an'ilay boky eny an-tanan'Andriamanitra dia lioan'i Joda ozy avy eo amin'ny taranaka Joda izany dia Jesosy Kristy izany. Ilay anarana hoe Joda na Yoda dia tena manakaiky ny litera ao anatin'ny anaran'Andriamanitra izany. Yoda rery, Joda rery no manana an'izay amin'ny anarany izany. Nampiana an'ilay hoe da izy izay milaza hoe varavarana amin'ny fiteny hebreo. Jesosy Kristy mahavariana fa Jesosy Kristy dia ny teny mihitsy fa izy ny varavarana idiran'ny ondry.
idiran'ny ondry miditra makao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Mazava ho azy izany fa Jesosy Kristy izany eto Jesosy Kristy irery ihany no afaka nandray ny boky teny an-tanan'Andriamanitra sy hamaha ny fitomboka izay manidiny boky izany. Eo amin'ny 7 izany dia tena namafisin'i Jesosy Kristy izay satria noraisin'i Jesosy Kristy ny boky teny an-tanan'Andriamanitra dia hanomboka hanokatra ny fitomboka amin'izay izany Jesosy Kristy. Araka nambarako teo ny fofombadin'i Jesosy Kristy efa nakarina nanomboka teo amin'ity toko faha-4 Apokalypsy toko faha-4 izany dia efa nakarina ireo ilay hitantsika olona 420 sy ny zava-manana 4 ireo fofombadin'i Jesosy Kristy. Ireo izany raha azo ilazana azy dia hoe code entina manondro ny fofombadin'i Jesosy Kristy ireo. Dia eto amin'ny 9 dia voalaza fa ireo fofombadin'i Jesosy Kristy ireo dia mitana harpa eny an-tanany sy lovia volamena hoy ny filazan'ny baiboly malagasy azy. Dia any amin'ny Apokalypsy toko faha-7 andininy faha-9 rehefa midina any ambany any tsika dia tsika fa misy olona novonjen'Andriamanitra, novonjen'i Jesosy Kristy ihany koa, ireo virjiny 5 adala izay voavonjy ihany ny farany izany tsy mitana harpa sy vilia volamena fa mitana palmier ny an-tanany, palmier ravin-kazo. Tsy haiko hoe inona ilay anaran'ilay palmier amin'ny teny malagasy izany. Manavaka mazava tsara izany hoe reto ilay fofombadin'i Jesosy Kristy dia reto ilay novonjena, reto ilay virjiny 5 endry, reto ilay virjiny 5 adala. Raha izay angamba ny azontsika ilazana azy. Eo amin'ny 9 toko faha-9 azafady fa tsy 9 faha-9 Apokalypsy toko faha-9 tsika izao dia efa eny an-tanan'i Jesosy Kristy amin'izay izany ny horonam-boky izay nalainy teny amin'ny tanan'Andriamanitra dia manomboka mamaha ny fitomboka eo amin'ny horonam-boky Jesosy Kristy. Misy fitomboka 7, fitomboka C7 izany manidy an'ity horonam-boky ity dia isakin'ny fitomboka C anankiray izay vohaina dia misy zavatra mitranga etỳ ambonin'ny tany izany. Tadidintsika tsara Jesosy Kristy fa ny taratasy nasain'i Jesosy Kristy nosoratana ho an'ny fiangonan'ny Filadelfia ao amin'ny Apokalypsy toko faha-3 andininy faha-10 dia manambara tsara Jesosy Kristy fa vakitsika kely anie satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Isaky ny fitomboka izay mivoha izany dia tanteraka io tenin'i Jesosy Kristy io hisy fizahan-toetra sy fakapanahy milatsaka etỳ ambonin'ny tany. Dia ny fiangonan'ny Filadelfia dia nitenenin'i Jesosy Kristy fa hiaro izany hoe hoesorin'i Jesosy Kristy tsy ho tratran'izany zavatra izany ny fiangonan'ny Filadelfia. Fiangonan'ny Filadelfia izay tsy izy akory fa mifandray amin'ilay virjiny 5 endry any amin'ny Matthieu toko faha-5. Isaky ny fitomboka iray misokatra izany dia misy zavatra mitranga etỳ ambonin'ny tany mampiseho ny fahatezeran'Andriamanitra izay milatsaka etỳ ambonin'ny tany. Izay ny anisan'ny tena amporisihana antsika fiangonana satria tsika fiangonana rehefa hiakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy izay afatra nomen'i Jesosy Kristy ny apôstôly sy ny mpianatra nanaraka azy ny torin'ny filazantsara ary sika fiangonana aty aoriana na dia tsy nahitan'i Jesosy Kristy ary tsika dia anisany manana an'izany andraikitra izany tsika amin'ny torin'ny filazantsara mba hahatonga ny olona ahafantatra ny zavatra hitranga raha toa ka mandany filazantsara izy ary hahatonga ny olona indrindrandrindra ihany koa hahalala ny antony tokony hamitranan'ny olombelona fihavanana amin'Andriamanitra izany. Eto izany
dia mbola manana fotoana isika hatramin'izao mitory ny filazantsara mba hahatonga ny olona ho afaka mandositra nyity zavatra mitranga manomboka eto amin'ity apokalipsy toko fahaenina ity. Izay ny tena anisan'ny tena hoe mahazava-dehibe ny fitorinana filazantsara, izay tena amporisihana antsika mihitsy hoe vanim-potoana izao tena kely sisa ny fotoana anantsika dia tena mitsangana ary fiangonana torio ny filazantsara. Aza mijanona amin'izao aza tia teny isika hoe tsika efa novonjena dia ampy izay, tsika tena noirahan'i Jesosy mihitsy dia hitory ny filazantsara mba tsy hahatonga ny olona ho latsaka ao anatin'ny zavatra hitranga manomboka eto amin'ity apokalipsy toko fahaenina ity izany. Tany amin'ny fizarana tany aloha tany dia efa nanazava fa Jesosy Kristy anisan'ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra Jesosy Kristy koa dia ny hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny rehefa latsaka tao anatin'ny fahotana Losifera, latsaka tao anatin'ny fahotana koa ny olombelona. Be dia be ny zavatra nikorotana izany mazava ho azy fa tsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tena mahita mihitsy hoe tena mikorotana ambony ambany izao tontolo izao dia Jesosy Kristy irery ihany no mahavita mamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny arak'izay efa nokasan'Andriamanitra azy fony vao nanomboka nanao ny olombelona Andriamanitra. Dia ilaina izany ny fandalovan'ny olona rehetra ety ambonin'ny tany, ny zavatra rehetra, ny zava-manan'aina rehetra ety ambonin'ny tany fanadiovana, karazana fanadiovana tia filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ity. Dia araka ny lazaiko teo isaky ny fitomboka voaina dia misy zavatra mitranga ety ambonin'ny tany. Eto amin'ity apokalipsy toko fahaenina andiny voaloha ity izany dia ny zavatra mitranga dia izao arak'ilay voalaza any amin'ny bokin'i Daniela toko faha 7:17 izay raha manaraka tsara ny vaovao isika ankehitriny dia tena miresaka be an'ity fanarahana mba hisian'ny fandriampahalemana amin'ny Israely sy ireo firenena fahavalony manodidina azy ireo Israely ankehitriny. Hatramintsika miteny izao mbola tsy voasonony mihitsy izay fanarahana izay. Efa miôdiôdy ihany ny fanarahana fa tsy mety voasonony mihitsy. Eto amin'ity apokalipsy toko fahaenina ity izany dia ho voasonony io fanarahana eo amin'ny Israely sy ireo fahavalony manodidina azy ireo dia misy elanelany kely izany, misy laps de temps kely eo amin'ilay voasoniny fanarahana sy fitrangahan'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia miakatra ny fofombad'i Jesosy Kristy dia manomboka voain'i Jesosy Kristy amin'izay ny fitomboka voaloha izay manidy an'ilay horonam-boky teny an-tanan'Andriamanitra dia ny fitomboka voaloha rehefa voain'i Jesosy Kristy dia inona no mitranga? Ny eo amin'ny andininy faharoa amin'ny apokalipsy toko fahaenina no mitranga dia miseho ilay antikristy izany. Ity antikristy ity dia hamitaka, tena hoe hamitaka ny maro satria ity antikristy ity no havita mampisony an'ilay fanarahana eo amin'ny Israely sy ireo fahavalony manodidina azy ireo dia noho izay izy irery satria efa antaonany maro be ny mpanao politika efa mifandimby, filoham-pirenena maro samihafa mifandimby mba karazana hoe tsy hoe mampihavana moa izany fa manampitamby ny Israeliana sy ireo firenena manodidina azy mba hisoniany fanarahana mba hisian'ny fandriampahalemana ao Moyen-Orient. Tsy nisy nahavita an'izay fa ity antikristy ity no hahavita an'izay. Ny fahavitany an'izay dia ahatonga azy tena hoe hoderaina sy hoeken'ny olona indrindra fa ny jiosy manokana dia tena hanaiky fa tena izy ilay Mesia andrasan'ny jiosy. Izany hoe tena amin'ny fitaka be vava izany no isehoan'ity antikristy voaloha. Tsy tonga izy dia iseho amin'ny antikristy azy mazava ho azy fa tena hoe amin'ny fomba feno fitaka no isehoany
Mazava ho azy fa ny tanjony ty antikristy ty dia ny anjaka amin'ny firenena rehetra ety ambonin'ny tany. Izay no efa antony nahatonga ny fahotany voaloha te-haka ny toeran'Andriamanitra izy, fa izy no te hanjaka amin'ny zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra. Dia voalaza fa manana eo amin'ny andinin'ny faharoa, toko fahaenina andinin'ny faharoa, ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary ilay mitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka ka naharesy sady mbola haresy. Ilay tsipika moa filazan'ny teny malagasy anazy somary tsy dia mazava, fa ny version sasany izay manakaiky ny dika teny fototra dia milaza mazava fa arc. Hitanareo ilay zavatra ilay ohatran'ny demi-cercle dia misy tady dia iny ilay arc izany. Fitaovam-piadiana taloha angambany izy iny dia asiana flèche fitifirana. Dia mitondra arc izany ty antikristy ty mitaingina soavaly fotsy fa tsy misy flèche. Izany hoe ilay hoe tsy misy flèche izany ilazana an'ilay hoe saritsarina fandriampahalemana. Izany hoe mamitaka izany izy. Ilay fandriampahalemana nisoniavina taty amin'ny fanarahan'Israely sy ny firenena manodidina azy dia fitaka fotsiny ihany fa tsy tena hitondra fandriampahalemana akory ho an'ny ao Moyen-Orient sy eraka izao tontolo izao, fa zava-doza ary no entiny izany. Izany hoe tena hisy fitaka be vava mihitsy izany, be dia be ny olona ho voafitaka ity antikristy ity ary be dia be ny olona hanaraka azy makany amin'ny lalan'ny fahampitehana moa izany raha izay no azo ilazana azy. Tena zava-doza no mitranga isaky ny voaina ny fitomboka izay manidy ny horonam-boky izay nalain'i Jesosy Kristy teo amin'ny tanan'Andriamanitra, eo amin'ny andinin'ny fahaefatra izao manokatra ny fitomboka faharoa dia Jesosy Kristy dia inona indray no mitranga? Misy soavaly mena izay miseho manambara ny fisiana ady korotana ety ambonin'ny tany, tena hoe mirongatra ny fankahalana sy ny valifaty, mbola tsisy ohatr'izany, tena mampiseho ny faharatsian'ny fon'ny olombelona izany raha izay no azo ilazana azy. Miseho amin'izay ny tena endrik'ilay antikristy, tena antikristy azy, tsisy fandriampahalemana izany intsony ety ambonin'ny tany, korotana ety, tsy misy lalàna izany intsony, tsy misy an'izany hoe tsisy loi, tsisy morale izany ety ambonin'ny tany, izay no azo ilazana azy, fa tena mikorotana ambony ambany rehefa voaina ny fitomboka faharoa. Rehefa manokatra ny fitomboka fahatelo indray Jesosy Kristy dia hisy krizy ara-tsakafo mbola tsy nisy ohatr'izany tetỳ ambonin'ny tany. Izay ny zavatra mitranga ambara eto amin'ity andinin'ny fahadimy ity. Dia hisy ihany koa ny krizy ekônomika izay tena hoe hirodana ny sistema ekônomika ety ambonin'ny tany. Izay no azo ilazana azy rehefa miseho ilay soavaly mainty izay tena hoe entin'Andriamanitra hampisehoana amintsika izany hoe rehefa miala ny fitahian'Andriamanitra dia na dia izay zavatra tena hoe farak'izay tena hoe kely indrindra amin'ny zavatra ilaintsika isan'andro ary dia lasa tsy azontsika izany, tsy asehon'Andriamanitra mihitsy izany hoe ny fitahiana dia avy amin'Andriamanitra, izay no azo ilazana azy. Fa rehefa tsy misy ny fitahian'Andriamanitra dia tena tsy misy zavatra azon'ny olombelona atao. Mampiseho ihany koa ity fisehoan'ny ity soavaly mainty ity fa ny fifikirantsika amin'ny izao zavatra hitantsika izao, izao fitaovana na zavatra rehetra ananantsika ety ambony tany dia zava-poana tsy hisy dikany, satria amin'izany fotoana izany dia tsy misy inona mahavonjy antsika manoloana ny mahavonjy ny olombelona, manoloana ny fahasahiranana izay misy. Ny sakafo tsy misy, tena nahatra tsy mitovy daholo na mpanankarena na ny mahantra, tena hoe tena
tsisy sakafo hohanina. Rehefa sokafana indray ny fitomboka manaraka dia mipoitra ilay soavaly hatsatra izany arakaraky ny sokafan'ilay fitomboka izany dia mihamafy ny zavatra mitranga satria tena hoe eto indray izany dia ny fahafatesana no manafika ny zanak'olombelona. Teo antsika vao avy nandalo an'izany hoe ilay aretina lazaina fa nandringana be iny fa amin'ity izany sady misy arety mandringana be miaraka miseho, sady misy arety mandringana no misy ady no eo ihany koa ilay hanohanana kere miaraka miseho ireo rehetrarehetra ireo ny ampahefatry ny olona ety ambonin'ny tany no moringana amin'izay fotoana izay. Ity soavaly hatsatra ity izany tena mampiseho fa hoe ny fahotan'ny olombelona sy ny fikomian'ny olombelona amin'Andriamanitra dia tena hoe tena zava-doza. Izay ny dikan'ilay soavaly hatsatra rehefa vohaina ny tomboka sy fahaefatra. Rehefa manokatra ny tomboka sy fahadimy indray isika dia mahita fa hoe misy tena ao anatin'ilay antsoina hoe grande tribulation izany satria ireo virjiny 5 adala izay tsy tafakatra tamin'ny fisehon'i Jesosy Kristy teny amin'ny rahoan'ny lanitra dia ireo misy amin'ireo mazava ho azy tena hoe hiala amin'ny finoana amin'izay mahadala azy izay, tena tsy hino an'i Jesosy Kristy intsony fa misy kosa no hifikitra hino an'i Jesosy Kristy. Amin'ireo virjiny 5 adala ireo izany tena izy tena hifikitra hino an'i Jesosy Kristy dia ireo tena hoe tena mihaino mihitsy ny manefa amin'izay finoana an'i Jesosy Kristy izay satria dia tena hoe ho vonoina ho faty izy ireo mazava ho azy fa ilay antikristy no hampaniraka hamono azy ireo izany. Asinareo rehefa mijery ny eny amin'ny tambanjotran-tserasera eny fa malaza be ilay resaka bunker amin'izao fotoana izao hoe mamboatra an'izany daholo ny mpanambola rehetra hoe efa miomana ry zareo amin'ny zavatra hitranga. Dia eto amin'ity apokalipsy toko 9:12 ity dia tena hoe mampiseho mihitsy izany hoe tena rehefa sokafana izany ity tomboka sy manaraka ity dia tena mampiseho fa hoe tena manoloana ny herin'Andriamanitra dia tsy misy afaka mandositra. Manoloana ny fahatezeran'Andriamanitra milatsaka ety ambonin'ny tany tsy misy fanavahana na izany ny eritreritry ny mpanan-karena hoe mamboatra an'ireny toeran'ireny izy hafenana rehefa raikitra ny zava-doza ety ambonin'ny tany izany zareo dia tena mino mihitsy izy an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Ny olona mpivavaka amin'ny Satana tena mino an'izany mihitsy ary tena miomana amin'izany zareo fa tena ho aseho an'Andriamanitra hoe tsisy afa mandositra an'izany tanan'Andriamanitra izany izay tavela ety ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Mbola averiko ihany hoe tena ilaina ry zareo ny mitory ny filazantsara. Ilaintsika ny mitory ny filazantsara satria tian'Andriamanitra ny olombelona dia tsika ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra ampiseho an'izany fitiavan'Andriamanitra ny olombelona izany. Torio ny filazantsara mba ho afa mandositra an'izany fahatezerana ho avy izany ny olona. Ireo zavatra rehetrarehetra nitranga nitantaraiko teo ireo dia mbola miandro foana Andriamanitra mandritra an'izany fotoana izany mba ho tonga saina ny olombelona satria rehefa tapitra ny famoahana an'ireto fitomboka 7 reto dia mihamafy ny zavatra izay hitranga ao aoriana
Dia Andriamanitra zany tena miala nenina foana, tena hoe miandry foana Andriamanitra. Izay no mahatonga ilay hitantsika teo aloha teo hoe ireo Virjiny dimy adala misy vovonjy. Na dia efa tafakatra ary ny fiangonana dia mbola misy vovonjin'Andriamanitra. Marina fa hoe nanefa niaina izy ireo fa izay no vidin'ilay maha-Virjiny dimy adala azy, ilay atsirambina nataony nahatonga azy tsy tafakatra zany. Andriamanitra zany tena mbola mamindra fo foana, mbola miandry foana izy na dia mifamolatsaka ary ny fahatezerana dia mbola manantena foana Andriamanitra ny fiverenantsika aminy. Dia ho tohizantsika amin'ny manaraka ny fizarana fa hijanona eto amin'ity toko fahaenina ity isika dia manasa anao hanohy ny famakiana ny teny dia tena mbola averiko ny fanentanana hoe tena toro ny filazantsara. Mbola misy fotoana kely tsy fantatritsika hoe hatramin'ny roviana fa ny azo antoka aloha dia kely sisa ny fotoana. Toro ny filazantsara dia miorena tsara ihany koa ho antsika izay efa tena miorina tsara amin'i Jesosy Kristy dia aoka hiambina mandrakariva. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra. Amen.